Mikasika ny famindram-pahefana amin'ireo minisitra kosa indray dia Tontosa, tetsy, Anosy, androany. Ny famindram-pahefana teo amin'ny minisitry ny Raharaham-bahiny vaovao Dovo Eloi Maxime sy ny minisitry ny Raharaham-bahiny teo aloha Henry Rabarinjaka. Tontosa tao anatin'ny firalahiana tanteraka ny famindram-pahefana teo amin'ny minisitry ny Raharaham-bahiny vaovao Dovo Eloi Maxime sy ny minisitra teo aloha Henry Rabarinjaka izay no tanterahana teny Anosy androany. Nandritry ny fandraisam-pitenenany androany dia nilaza ny minisitry ny Raharaham-bahiny vaovao Dovo Maxime fa hiezaky ny hamany olana misy eo anivon'ny ministeran'ny Raharaham-bahiny ny tenany ary nanamafy ihany koa fa vonona ny mifampiresaka amin'ny mpiasa rehetra ity minisitra vaovao ity. Ny tena mandray zany no manomboka ny masinano androany no mandray izany fanilo izany. Marivo kosa fa tsy miova nefa misolidana ny diplomasia malagasy. Ilaina reve mamermetona izany solidana ny diplomasia malagasy izany araka ny maritany filohan'ny republika Raharaham-bahiny azy fisokafana amin'ny firenena sy mpiara-miondro nantoky rehetra vonona hitondra ny anjara pilikiny amin'ny fampandrosoan'ny Madagasikara. Tena nahazo iraka mazava isika ho an'ny fampandrosoan'ity firenena malagasy ity. Fampivoarana ny fialiana sy ny toekarena. Io le antsointsika amin'ny teny frantsay hoe diplomasie économique. Mitoetra ny fisokafana amin'ny firenena rehetra raha nambaran'ny minisitry ny Raharaham-bahiny vaovao ary an'ireo ezaka izay efa notanterahan'ny minisitra teo aloha ny tenany. Nanamafy ihany koa ity farany fa tsy manana heritreritra ny anova ireo mpiasa eo anivon'ny ministera izay sahaniny.